Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Kivy tanteraka ity lehilahy iray satria nahatsiaro ny lasany izy ary nampanjombona ny fiainany feritreretan'izany. Nanao adosoana be mantsy izy tamin'ny lasa ka nahatsiaro diso tokoa ary nisy fetraikany teo amin'ny fiainany izany, na dia azo lazaina aza fa efa lasa ela dia ela. Raha nahita izany ity namany dia hoy izy tamin'ilay sakaizan'ny kivy hoe samy efa nanao fahadosoana daholo sika rehetra teo amin'ny fiainantsika. Matetika anenenantsika mandrakariva izany, saingy diso oriana loatra mandrakariva ihany koa vao mahatsapa izany nenina izany isika. Tadideo anefa fa kristianina ianao ry sakaizako, nampianarina namela heloka sy mangataka famelan-keloka. Mino ho ihany ilay namany tamin'ilay sakaizan'ny kivy be fa ireo olona izay nanaovanao adosoana dia efa namela ny heloka ao, ary ianao ihany koa efa nangataka famelan-keloka, ary Andriamanitra dia namela ny heloka ao. Saingy ny tiako tenenina dia izao, ho ihany ilay namany mbola nanohy ny teny ihany, mba efa namela ny heloka ao ve ianao e? Eny, aza vela hanimba ny fiainanao izany, fa manaova fiangana vaovao indray. Aza mampijaly tena ary aza mampijaly ny hafa manodidina anao, fa mahaiza mamela heloka. Eny tokoa, izasy ianao matetika dia tahaka ity lehilahy ity izay kivy tanteraka amin'ny fiainana. Anio sika mangataka famelan-keloka, saingy toa tsy amin'ny fotsika ve no nanaovana izany, fa dia nahoana ny mbola avelantsika angejantsika trany ihany izany ngidiny fanamelohana izany. Rehefa mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra isika dia mila mahay mamela heloka ihany koa. Tsy ny heloka ny hafa irery ihany anefa ny tokony avela, fa ny heloka vitantsika tamin'ny tenantsika ihany koa. Ny tombontsoantsika kristianina dia satria afaka miaiky ny fahotantsika isika, ary Andriamanitra kosa dia vonina hamela sy hanadio antsika ho afaka amin'izany fahotantsika rehetra izany. Fa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary marina tsy ao anatintsika, fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaonina 1:9-5 sy ny 7. Rehefa voavela ny otantsika dia aza mieritreritra tsony hoe mbola hiverina amin'izany indray e. Efa namela antsika Andriamanitra. Jehovah mihitsy no miantso asa ianao hifandahatra aminy. Vonina izy hanovany fiainanao rehetra, fa tsy ny sasatsasany ihany izay vita tamin'ny lasa. Ahoana hoy izy? Avia ary hifandahatra isika hoy Jehovah, na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Isaia 1:5-20. Amen.
dalilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana mpitoroteny toko 10 ny fatindalitra mahamaimbo sy mampamorovorony menaky ny mpangaroaro zava-manitra ary toy izany ny fahadalana kely dia mavesatra noho ny fahendrena sy voninahitra. Ny foniny endry dia eo ankavanany fa ny foniny adala kosa dia eo ankaviany ary koa raha mandeha eny an-dalambe ny adala dia levona ny fahalalany ka milaza tena amin'ny olona rehetra izy fa adala. Raha tezeran'ny mpanapaka ianao aza miala amin'ny fitoeranao fa ny fahatsindrim-po mahasakana ny fahadisoana lehibe. Misy raha tsy efa hitako aty ambany masoandro ka toa fahadisoana ataon'ny mpanapaka izany. Asandratra ho ambony indrindra ny adala ary ny mpanan-karena mipetraka eo amin'ny toerana ambany. Efa hitako ny mpanompo mitaingo jovaly ary ny mpanapaka kosa mandeha tongotra toy ny mpanompo. Izay miady lavaka no latsakao ary izay mandrava fefy vato no kekery mena rana. Izay manovoka vato dia aratrany ary izay mamaky hazo no voany. Raha dombo ny antsy ka tsy asaina dia tsy maintsy manao anteninaina izy fa ny fahendrena ny mahasoa satria mahalavorariny raharaha izany. Raha manaikitra ny mena rana satria tsy mbola nasiana ody dia ahoana ny mahatsara ny mpanao ody? Soa ny teny aloky ny vavany endry fa ny molotry ny adala kosa mitelina ny tenany. Ny fiandohan'ny teny aloky ny vavany dia fahadalana ary ny fiafaran'ny teniny dia fahaverezan-tsaina mampidi-doza. Maro teny ny adala
nefa tsy misy olona mahalala izay ho avy ary iza ny mahalaza aminy no avy any oriny. Ny fisasaran'ny adala mahareraka azy fa ny lalana makany an-tanàna aza tsy fantany akory. Loza anao ry tany raha zaza ny mpanjakanao ary ny lehibe anao ho mamaraina. Sambatra kosa ianao ry tany raha tena karazan'andriana ny mpanjakanao ary ny lehibe anao homana amin'izay fotoana mety mba hampatanjaka ny tenany fa tsy hampahamamo azy. Ny fahalany anabe no mampianjera ny lohatrano ary ny akamon'ny tanana no mampitete ny trano. Ataony laolao ny hanina ary ny divay no maharavoravo ny aina ary ny vola no ahazona ny zavatra rehetra. Aza manozona ny mpanjaka na dia amin'ny eritreritra ao aza ary aza manozona ny mpanan-karena na dia ao anatin'ny efitrano fandriana ao aza, fa na dia ny voromanidina aza nie ka hitondra ny feo ary na dia ny mananelatra dia hanambara ny teny. Jacqueline. Ny zava-misy manodidinay toa mahakivy sy mandrera-po, korotana diharatsy panay aretina sy loza maroko. Ny saiko sy ny tenako malemy eo anolony ireo zava-mantso, tsy vitako ny aritra ny meny ko avelomy tompony finoako. Izay rehetra ao anaty foko na ny fisay na na filonana dia ratsy fona ka mampitoloko toa hitondra fiemorana kanefa zay lay onja ny fanantenana. Ny fikasana dia mba misy aminy fa ny fanaovana no sarotra, olo mahantra aoka mitomany to tsy ho tafarina tsy ho avotra. Tuvia mikiuni tenina iuchanu ni pandesiau umashina utunga ulu bauva na inuna miacha tany ianao Jesô dia mbola eoko vonokanampy hamafatomany
kanovahana vao ny fo kodiatsy irona ny finoko na inonino na anjarako na fafatesana zatsy ahoko satry Kristy Jesosy noema milako. Radio feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity onjam-peo ny feon'ny fanantenana ity. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitansoa. Milohan'ny hanoizantsika ny fiaraha-mianatra dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Raizany an-danitro ny dera, ny saotra, ny aja, ny voninahitra dia atolotra hiatrano ho anao mandrakizay. Ny fahasoavana, ny fanazavantsaina amin'ny fiararana ny teninao, zany no angatahanay mba tsy hahatonga anay ho diso hevitra sy ho diso lalana. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Fanontaniana anankiray no hovalintsika amin'ity anio ity. Mety miova ve ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika? Ary mety miova koa ve ny lalàna napetrany, indrindra fa ny sabata? Satria mbola mitoy ihany ny fiarahantsika mianatra ny mandalina mikasika an'izany sabata izany. Natao antsika rehetra mantsy ny sabata. Ny rahantsika nianatra teto fa tsy an'ny jiosy izany, tsy an'ny advantista izany, na atokom-pinoana hafa, nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra izany. Ary misy antony lehibe ny fandalianantsika mikasika an'izany andro izany. Misy ny fanovana nataony sasantsasany, ary amarininy mihitsy zany amin'ny hoe Andriamanitra mihitsy ny nanome fahefana hanovanan'izany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana, mety hiova hevitra tokoa ve Andriamanitra? Zao no voalaza ao amin'ny Malakitoko 7:5. Malakitoko 7:5, fa izao Jehova dia tsy miova. Fa izao Jehova dia tsy miova. Zavatra anankiray koa no azo antoka, tsy miova ny lalàn'Andriamanitra. Satria fototry ny seza fiandrianana zany. Ao anatin'izany lalàna zany ny sabata. Tsy miova izany, tsy nanovan'izany izy. Isika olombelona simba ny fahotana ny miovaova. Jesosy tenany mihitsy no manamafy fa tsy tonga nova na tendrin-tsoratra iray aza amin'ireo didy 10 ireo izy. Fa natanteraka. Rariny zany satria zany no fototry ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny Satana manao ny fomba rehetra hanozongozonana n'izany fototry ny seza fiandrianan'Andriamanitra izany. Zany no antony anankiray lehibe na tongavan'i Jesosy tety ambony tany tamin'ny fiaviany voalohany, hanome modely izay tokony ho arahantsika. Ka raha tena mpanaraka azy tokoa ianao, dia izay ohatra navela ny arahana, fa tsy ny lova-tsofina izay voapirofo mazava fa tsy marina. Every no avinao eo anatrehany fitsarany lanitra. Tsy afaka hiaro anao amin'izany fitsarany lanitra zany ny filohana tokom-pivavahana misy anao. Tsy afaka manilika amin'ny hafa ifizirizirinao. Tsy hanaraka ny fahamarinana ianao. Tsaray naraka ny safidinao ianao. Ka rehefa fantatrao ny marina, dia ekeo zany dia ny tsy mbola diso aoriana loatra. Manjary foana ny fivavahanao. Misy olona mahitsy fo maro be manero an-tany, mahitsy fo sy marina. Eo amin'ny lafin'ny fivavahana amin'Andriamanitra
dia mazava ny fitsipidalao azy ireny. Andriamanitra ao nivavahana, fa tsy ny fikambanana misy azy na ny antoko-pivavahana misy azy. Fitaovana fotsiny reny, manamora ny fahafahany, mandalina ny fahamarinana sy mahafantatra ny tokony atao ny ifandraisana amin'Andriamanitra. Fa tahaka an'ireo mponina tao Bery ireny olona ireny, mamantatra ny marina amin'ny alalan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mihaino toroteny izy na fampianarana, dia jereny hamarininy ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany na marina na tsia. Ka maro ny olona mahafantatra fa ny andro fafito sy nanamasina azy tokoa Andriamanitra rehefa mamaky ny fitantarany Genesisy ny famoronana izy, dia hitany mazava tsara ao fa nitsahatra tamin'ny sabata ny andro fafito Jesosy araky ny fanaony dia makany amin'ny sinagoga foana izy isan-sabata, izy sy ny mpianany. Hitany voasoratra ao ihany koa fa efa tamin'ny andro ny Adama nametran'Andriamanitra ny sabata, zany hoe 340 taona talohan'ny fisiany firenena jiosy. Dikan'izany tsy any jiosy ny sabata, fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao, zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mamaky ny didy 10 izay nisoratan'Andriamanitra tamin'ny ratsan-tanany, reny kristianina mikatsaka ny marina ireny ary mametraka an'Andriamanitra ho ambony indrindra amin'ny fivavahany, dia tonga eo amin'ny didy 4 izay milaza mazava izy hoe mahatserova ny andro sabata anamasina azy. Henemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito, ko aza manao raharaha koa ianao amin'izany. Ao amin'ny Exodosy 20:9 ka hatramin'ny 10 no ahitanao an'izany. Exodosy 20:9 ka hatramin'ny 10. Mahatserova ny andro sabata. Tsy sosikevitra no ataon'Andriamanitra eto, na koa hoe torolalana mety asoa, fa natsofony ao anatin'ny didy mihitsy zany. Mahatserova ny andro sabata, hanamasina azy. Mety ho adino zany dia mila tsarovana isan-kerinandro. Ny hoe hanamasina azy dia atokana amin'ny andro hafa rehetra, zay ny dikany. Henemana mandritry ny andro enina no iasana hanaovana raharaha, tafiditra ao anatin'ny didy 10 zany ny fanaovana raharaha mandritra ny enemana. Fa rehefa tonga ny sabata, zay voalaza mazava eto fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy sabata ny Adventista, tsy sabata ny Jiosy, tsy sabata ny sabatista rehetra, fa sabata ny Jehovah, ary natao ho an'ny olombelona rehetra. Aza manao raharaha kory ianao amin'izany, afantoka manontolo amin'ny fidiranan'Andriamanitra, ny fahatserovana ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao zany sabata izany. Ireo izay tsopo amin'ny fikaroana amin'ny fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra, kanefa diso lalana dia very-hevitra, kanefa fantany fa Andriamanitra no ivavahany, ka rehefa fantany ny fahamarinana dia manaraka an'izany izy. Zao ny voalaza ao amin'ny Ezekiela mantsy 20:12. Ezekiela 20:12. Ary nomeko azy ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminy. Raha tena olon'Andriamanitra ianao dia nisan'ny famantarana aminao sy le Andriamanitra ivavahanao ny fitandremanao ny sabata, ary izy no nametraka an'izany, fa tsy ny fiangonana. Efa trany amin'ny taonjato maro nametran'Andriamanitra an'izany ho famantarana aminy sy ny olony. Hitan'ireo kristianina mahitsy fo ireo koa ao amin'ny Luka 4:5. Fa fanaon Jesosy no mandeha makany am-piangonana rehefa sabata. Hitan'izy ireo amin'ny Matio 4:20. Ny fanatitra anteran'i Kristy fa hitandrina ny sabata mandritra ny 40 taona aty aoriana ny fahafatesany amin'ny hazo fijaliana ny mpianany. Rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra ny olona tsopo dia hita ao amin'ny Asin'ny Apôstôly 13:10, 12 sy ny manaraka fa nampianatra ny ray tanàna hitandrina ny sabata ny Apôstôly Paoly. Reo olona tsotra tia naraka an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra ireo dia mahita ao amin'ny Apokalipsy 1:10, fa manana ny androny
ny tompo ilay antsoina hoe andro ny tompo dia voapirofo amin'ny Lioka 9:5 ny sabata no andro ny tompo dia manamafy an'izany koa ny Marka 2:17 sy ny 20 ary Mateo 2:12 Marka 2:17 sy ny 20 ary Mateo 2:12 eo anatrehany ireo kristianina tsoko ireo dia mametraka mazava ny safidiny tahaka an'izay nataony apôstôly Petera teo anoloany ny fahefana Romanina vakitsika izany eo amin'ny asan'ny apôstôly 5:7 amaranantsika ny fiarah-mianatra asan'ny apôstôly 5:7 fa Petera sy ny apôstôly namalika nanao hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona ka rehefa fantatrao ny marina izy Andriamanitra ilay namorona sy namonjy anao no hivavahanao fa tsy olona dia ny sitrapo ny arahany sa tsy izany? Amen. Antsany marina amin'ny finoana AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 Tiadala naritala fitandremana ny lala ny marina tsy azo lavina fa manome fa afana omariky lay fity naseona teo kalvary lay didy mpitiavana mitazao amin'ny marina Tiadalana ritsalan fitandremana ny lalan ny marina tsy azo lavina
fa manome fafana o mariky lay fity naseonao teo kalvari lay didimpitiavana mitaizaho aminy marina seminera momba ny baiboly fianarana baiboly mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departemanta ny asa fitoriana etonivon'ny fiangonana advantista faritra ranomasimbe indianina faltafoana aminao anatin'izao fiaraha-mandalina ny ten'andriamanitra izao namanao kalebandresivy sy naritiana asaina ianao naraka izany hatramin'ny farany azo iresahana avy Andriamanitra raha eny ahoana ny fomba firesaka aminy inonareo antony iainony sy tsy iainony antsika ireo no santionan'ny fanontaniana izay hitadiavantsika valiny avy ao amin'ny ten'Andriamanitra amin'izao fiaraha-mianatra izao fa andehalosika hivavaka ranaiza ny an-danitro hianatra ny momba ny firesahana aminao izahay efa fantatra ihany fa azo ifandraisana ianao nefa tia halala bebe kony amin'izany izahay koa mangataka anao ampitombo ny fahalalanay avy amin'ny teninao sokafo ny fonay andray ny fahazavana avy aminao engany ampitombo ny fifandraisanay aminao izao fianarana izao amin'ny anaran'i Jesosy amen Andriamanitra miteny sy mifandray amin'ny zavaboary ny Andriamanitra ny Baiboly tsy vitan'izany fa azontsika atao ihany koa ny miresaka aminy be dia be ireo olona indrindra ireo patriarika izay ny fampiresaka tamin'Andriamanitra ary imbetsaka izy no niteny mivantana tamin'ny olona tahaka ny fifandraisana rehetra nefa dia mety ho tapaka io fifandraisana io inona no miseho raha misaraka amin'Andriamanitra isika vakiny namana naritiana amintsika ny Jaona 10:15 Jaona 10:15 zany voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy fa raha misaraka amin'ny kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona mazava ny sary anehoan'i Jesosy ny fifandraisany amintsika dia ny voaloboka sy ny sampany tsy tonga dia malazo ny sampany voaloboka rehefa sarahana amin'ny taony toy izany koa rehefa misaraka amin'Andriamanitra ny olona dia toa mbola mandeha tsara ihany ny fiainana nefa tsy maintsy halazo izany amin'ny farany inona kosa no vitantsika raha miray aminy isika Filipiana 4:17 Filipiana 4:17 mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy tsara ho fantatra ny tontolo kevitry ity andininy ity dia any 12 zany hoy ny apôstôly Paoly mahalala hetra ary mahalala hitombo na aiza na aiza ary na amin'inona na amin'inona dia efa nampianarina ny hovoky sy honoana ary anambe sy alahelo tsy hoe fahaizana ny zavatra rehetra toy ny fanaovana fahagagana mahavariana ny tian'ny Paoly resahana eto fa ny fahaizany manaiky ny toe-javatra rehetra mahay mihetsy izy na dia lehilahy ambony sy manam-pahalalana aza na hay mitombo koa izy nanaiky ny anohanana
sy ny tsy fisiana izany ny zavatra manandanja eo mason'Andriamanitra fa tsy ny fahaizana manao fahagagana mampiaiky vahoaka izay ampitandremany tenin'Andriamanitra. Inona no ahafantarantsika ny fomba iresahana amin'Andriamanitra io? Daniela 7:7. Daniela 7:7. Ary nampanatrehako an'Andriamanitra tompo ny tavako hitady izay hivavahana sy hifonana amin'ny fifadin-kanina sy ny lampa fisaonana ary ny lavenina. Tsy ny teny ihany ny fomba iresahana amin'Andriamanitra fa ny fihetsika ihany koa toy ny fifadin-kanina. Ary ho an'i Daniela moa dia nampiarahany tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenina ny vavaka nataony. Maro lafy ny fifandraisana amin'ny raintsika izay ny an-danitra satria na ny fihetsika atao na ny toetra seho dia milaza zavatra avokoa. Ahoana no amaritan'ny Baiboly ny fivavahana? Salamo 2:9. Salamo 2:9. Matoky azy mandrakariva ianareo ro olona, loary eo anatrehany ny fonareo, Andriamanitra noaro antsika. Ny zavatra loarana dia aseho zaraina amin'ny hafa. Tsy misy zavatra tokony hafenina amin'Andriamanitra izay mahita sy mahalala ny zavatra rehetra. Aza mba miahiahy hoe izany koa ve dia entina ambavaka? Hoy ny mpanoratra kristianina iray antsoina hoe Ellen White. Ny fivavahana dia famborahana ny ao am-po amin'Andriamanitra toy ny atao amin'ny sakaiza tiana indrindra. Misy anarana ve izay tokony hanandratana ny vavaka amin'Andriamanitra? Jaona 4:17. Jaona 4:17. Ary na inona angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba ankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Tena tsara izany tenin'i Jesosy izany. Raha izany dia tsy tokony hanana zavatra mahory izay rehetra mangata-javatra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny mampanahy dia hoe haitsika izay ratsy ve ny tsy mangataka fa tsy zavatra tsara amin'ny anaran'i Jesosy? Raha nisy olona nanao ratsy dia mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy mba hisolozanjo io olona io, ara-dalàna ve izany? Iarahantsika manaiky fa tsy mety izany. Inona ny fepetra goavana ambaran'ny Jaona ny amin'ny vavaka valian'Andriamanitra? Jaona 1:5-7. Jaona 1:5-7. Ary izao ny fahasahiana anantsika eo anatrehany, raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Zava-dehibe araka izany mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Matetika dia mifanao atsimy sy avaratra ny sitrapontsika sy ny azy, araka ny teny amin'ny Isaia 5:5-7. Rehefa mitovy amin'ny an'Andriamanitra ary ny sitrapontsika dia inona ny teny fampanantenana nomeny? Mateo 7:7-7. Mateo 7:7-7. Mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia ho voana ianareo. Fa izay rehetra mangataka ny mahazo, ary izay mitady ny mahita, ary izay mandondona no voana. Ary iza moa aminareo raha angatany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatany azan-drano no hanome azy menarana? Koraha ianareo, na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo? Tsy mainka avany rainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy. Mety ametra-panontaniana no indraindray hoe izaho anie mba mangataka zavatra amin'Andriamanitra ary azo antoka fa mifanaraka amin'ny sitrapony ny zavatra nangatahako. Aza diny fa tsy mitovy ny famantaranandrontsika sy ny an'Andriamanitra. 70 taona ihany ny an'ny olona fa mandrakizay tsy misy fetra ny an'Andriamanitra. Indraindray dia ampianariny anapaharetana isika. Inona no misakana ny valim-bavaka? Isaia 7:1-2. Isaia 7:1-2. Indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalin-dalovana fa mare. Fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Izao ny fitahiana ampanantenan'Andriamanitra ho an'izay mibebaka amin'ny fahotany. Isaia 5:20-7. Isaia 5:20-7. Raha tsy mbola miantso azy izy dia amaly aho, ary raha mbola miteny izy dia hiaino aho. Raha mibebaka ny olona dia ho valian'Andriamanitra izy na dia mbola tsy miantso aza,
fa raha mbola mivelona amin'ny fahotana kosa ny mpanota dia tsy henon'andriamanitra ny fivavahana na dia ikikika sy injakinjaka mandavataona eo azy izy. Araka izany dia tsy zavatra maivamaivana ny fahotana fa tena mampisaraka amin'andriamanitra. Andeo fitinana vetivety ny fipetrany valimbavaka dia ireto avy amin'ny anaran'i Jesosy araka ny sitrapon'Andriamanitra misaraka amin'ny fahotana. Mbola misy hafa ve ankoatran'ireo? Matitoko 2:20. Matitoko 2:20. Ary na inona angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Inona moa no atao hoe finoana? Hebreo 2:1. Hebreo 2:1. Ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ity finoana ity no tena ahitana ny mahasamihafa ny olona sy Andriamanitra. Ny olona dia tsy manaiky afa-tsy ny zavatra hita maso, azo porofoana, takatry ny saina. Ny finoana kosa dia tsy misy fandraisany amin'ireo satria Andriamanitra tsy hita maso ny ivavahana. Ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay no ekena sy iainana sahady. Araka izany dia omenantsika mihitsy ny finoana ka ahoana ny fahazahoana azy. Romanina 10:17. Romanina 10:17. Koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy. Tsy avy amintsika ny finoana fa afarana avy any an-danitra. Saingy efa nomenantsika eto an-tany ny fomba fanafarana azy dia ny toroteny izay avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny Baiboly ny tenin'Andriamanitra. Ary ny teny dia tsy iza fa Jesosy. Rehefa tsy vakiana ny Baiboly, tsy dinihina ny fiainan'i Jesosy izay tenin'Andriamanitra, izay loharan'ny finoana, dia hiena ho azy izy io. Inona ny torohevitry ny apôstôly Paoly momba ny fivavahana? Tesalonianina 2:5. Mivavaha ka aza mitsahatra. Midika ve izany fa tokony handohalika sy hiankohaka mivavaka 4:20 ora amin'ny 4:20 ora sy 7 andro amin'ny 7 sika? Tsia, misy fotoana ny zavatra rehetra. Efa hitantsika teo fa tsy ny manonona teny ihany akory no henoan'Andriamanitra, fa zava-dehibe ihany koa ny manao ny sitrapony, miala amin'ny fahotana, maneho toetra sy fihetsika mifandray amin'ny fivavahana toy ny fifadikanina amin'ny fotoana mamety izany sy ny sisa. Misy fotoana kosa nefa tena tokony hitolomana ambavaka. Hoy Davida amin'ny Salamo 5:7. Salamo 5:7. Hariva sy maraina ary mitata vovonana no hitarainako sy hitolokoko dia hiain'ny feoko izy. Farafahakeliny izany ny vavaka mba intelo isan'andro tahaka ny fihinan-kanina. Mampahirenao izay ianao fanandramana manokana miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fivavahana. Aza mianina amin'ny fiarahan'ny vavaka amin'ny fianakaviana sy ny fiangonana fa manana fotoana iresahanao manokana amin'ny rainao izay ny an-danitra. Tsy isika no nangataka azy mba hiaino antsika, fa izy no nampanantena fa hiaino. Raiso amin'ny teniny izy fa tsy mahay mandainga. Andeha raha tsika manono ty vavaka fohy ity izay anteny anay fa fanirenao lalina ihany koa. Jesosy io mampianara ho ty vavaka, ampio aho mba hiaina mibavaka. Amen. Saotra no fiarahanao mianatra ny tenin'Andriamanitra taminay. Manantena molo tafaona aminao amin'ny fotoana manaraka na manao kalebandretsikivy sy naritiana. Veloma tompoko. Kristy.
tsy efa w ra koa mandeha zegny zalamy tsara izy eo e. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Isaorana ny raintsika ny an-danitra mbola manome antsika tombonandro handalinana tranony teniny. Ny lohahevitra ifantohan'ny fianarantsika dia manao hoe ny asan'Andriamanitra asako. Antenana fa ampitombo ny fahazotoantsika hanao ny asan'ny tompo izany. Hodinitsika ao anatin'izany lohahevitra izany mandritra ny andro vitsivitsy ny amin'ny asa na ny rahan'Andriamanitra antsika. Manasanao anaraka izany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Andilo isika hivavaka dia mpanombohana. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny tombonandro omenao anay izay azahoanay miara-mianatra ny teninao. Mangataka ny fanahinao izahay anazava sy taridalana anay ary omeo hery izahay ampiahatra ireo afatra ampitainao amin'izao fianaran'izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha rahantsika amin'ny redona ny andininy fototra izay ezahantsika atao tsenjery dia ny Genesis 4:7. Genesis 4:7. Ary Jehovahandriamanitra dia niantso andra lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao? Ary Jehovahandriamanitra dia niantso andra lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao? Ny asan'Andriamanitra sy ny iraka ampanaoviny ary ny tanjony izany dia efa tao aminy hatr'izay. Tsy hoe tamin'ny fiantsonan'i Abrahama izany vao nanomboka, na tamin'ny andro nanafahana ny zanak'Israely avy tany Egipta,
tsy tamin'ny andron' jesosy koa izany vao nanomboka na tamin'ireo 10 misionera nataon'ny paoly. Andriamanitra mihitsy no nanomboka izany rehefa namorony izao rehetra izao izy ka nahary ny olombelona. Andriamanitra manakaiky sy maniromba ny zanany no hitantsika ao amin'ny soratra masina. Hatrany am-boalohany no nanorena ny fifandraisana tamin'ny Adama sy Eva. Mbola manohy ny asany amin'ny fifandraisana amintsika izy na dia tao aorian'ny diran'ny fahotana aza, fa ankehitriny dia mba hamerenana amin'ny laoniny izany fifandraisana izany amin'ny olombelona no tanjon'Andriamanitra. Ambaran'ny Apokalipsy 4:20 fa ho vita ny asan'Andriamanitra amin'ny farany, ary izany no tokony handrisika antsika amin'ny fitoriana ny filazantsara mandrakizay amin'izao tontolo izao. Izany no asa nanirahana ny kristianina. Noho izany, ny ezaka misionera rehetra dia tsy maintsy miorina sy mifantoka amin'ny fifandraisana amin'ny pahary sy ny fatakarana tsara ny momba an'Andriamanitra sy ny toetra misionera ananany. Kanefa mialohan'ny atakarantsika ny iraka ampanaovan'Andriamanitra antsika, dia ilayntsika ny mahafantatra mazava kokoa ny momba io Andriamanitra tompon'ny iraka io. Azontsika fantarina ve Andriamanitra? Ieny, izy ene manambara ny momba azy eo amin'ny teniny. Anderisika andalina ny aminy amin'izao fiarantsika mianatra izao. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Manasanao mbola naraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Antoko-pihira ny feon'ny faminaniana. Say
Adventist World Radio, The Voice of Hope, radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.